Rehefa napetraka moa zany le vina teo araky ny hitanareo tsika angamba tsy verina intsony hoe inona na tonga an'izao na inona fa dia hoe mitaky fanovana ny vahoaka dia ny anjaran'ny solombavambahoaka dia mamaly an'izany fangatahany vahoaka zany. Rehefa hita moa zany hoe efa vonona ny vahoaka androso dia ny solombavambahoaka ny Antsiranana moa zany dia ao anatin'ity atrik'asa ty dia nanasa ny ireo zay mpanambola vahiny, mpampiasa vola vahiny vitsivitsy ny hitantsika teo moa zany misy avy any Malaisie, misy avy any Chine, misy avy any Italia, Frantsa, La Réunion ary misy koa solotenany avy any Inde izay manatrika etony. Ny tanjona moa zany dia hoe rehefa tapitra ty atrik'asa ty rehefa nazavaina taminy hoe reto avy no zava-misy, reto avy ny fotodrafitrasa zay hitanay hoe tokony amboarina satria ao ny seranam-piaramanidina, ao ny seranam-tsambo, ao ny zone industrielle, ao ny famokarana angovo. Rehefa nazavaina taminy zany zay rehetrarehetra zay dia tokony hoe mba manana ihany koa zany izy ao an-tsainy hoe fanapahan-kevitra hoe izao zany no fotodrafitrasa zay imasoanay miaraka amin'ny mpiara-mondinantoka izao na zao ary izao no vola hoentinay zany amatsina ny fanamboarana zany fotodrafitrasa zany. Zay zany no ataontsika hoe ny zavatra antenaina ao anatin'izao atrik'asa zao atao zao zay maritra atelona zany eto Antsiranana. Marina fa ny zao atrik'asa zao dia fotoana anankiray zay iresahana tsy vitany hoe ny zavatra eto Diego eto tamin-tanàna Diego ihany fa araka ny voalaza teo dia hojerena akaiky ihany koa ny fotodrafitrasa zay tokony apetraka manenika ny faritany Antsiranana ary zay moa zany dia misokatra ihany koa raha ohatra ka ireo député namana avy any faritany hafa dia maniry hoe ny fandraisany anjara amina atrik'asa ohatr'izao mikasika ny fampandrosoana. VF. Oui, Monsieur le Vice-président, concernant votre projet, vous avez par le code de l'investissement, enfin, les investisseurs doivent être assurés par rapport au problème foncier également par rapport Effectivement, je pense que outre le fait de faire montre de volonté, je pense qu'un des facteurs qui influera sur la décision des différents opérateurs présents ici, ça va être l'aspect sécuritaire, que ce soit en termes physiques ou en matière de financement, en matière de qualité du climat des affaires. Je pense que ça va réellement influer. C'est à tout un chacun d'amener ces opérateurs à être convaincus du bien fondé de notre vision aujourd'hui, en disant que nous sommes dans une logique de renouveau aujourd'hui et j'espère qu'ils seront convaincus. Mais il faut encore une fois bien comprendre que l'IDBM est là pour apporter les explications nécessaires en matière de climat des investissements. On n'entend pas se substituer à l'IBM en tant que Northern Madagascar Board of Strategic Investment ou NBSI. Au contraire, on apporte ce qu'on peut apporter comme explication. Vous savez, les députés sont là. Ils représentent aussi l'engagement de la population locale. Donc, je crois que la soif de développement requiert un minimum de comportement de la part, que ce soit de la population, des élus locaux, des responsables locaux et des responsables nationaux. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'aspect textuel, l'aspect juridique constitue donc un facteur sur lequel il va falloir réellement réfléchir profondément. Et nous lançons d'ores et déjà un appel donc, aux responsables nationaux, gouvernementaux, qu'il s'agit ici de prendre je dirais, notre destinée en main et il faut également pouvoir apporter des réponses concrètes à des questions concrètes que se posent les opérateurs internationaux qui vont venir. Il ne faut pas oublier que
ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça n'a rien d'extraordinaire. On est tout simplement en train, je dirais, de redonner à Madagascar la place qu'il a toujours méritée dans le concert des nations. C'est une contribution allant dans ce sens. Matetika zany le gasy le approche-tsika mieritreritra zany antsika hoe tiatsika ny fampandrosoana tiatsika ny androso fa matetika rehefa tiatsika zany ny andray fa tsy tiatsika kosa ny anome donc tsy ohatran'izany le izy fa tokony apetraka hoe mahazo ny anjarany ireo mpampiasa vola, mahazo ny anjarany vahoaka ary mahazo ny anjarany ny fanjakana eo amin'ny resaka hetra sy ny ohatran'izany. Ny an'ny vahoaka moa zany dia matetika resaka asa ho an'ny mpandraraha moa zany dia tokony mahazo tombako izy na mpandraraha avy eto an-toerana zany na mpandraraha avy any ivelany fa tsika kosa tsy afaka miantehitra amin'le hoe fanomezana na sahala amin'izany fa ary tsy afaka koa iatsika ijery hoe zavatra efa niainana manko zany hoe ny ohatra hoe misy mpitondra izay maka ny rehetrarehetra ny vahoaka atao tsy dia mahita ny anjarany loatra ary izay le mpandraraha avy any ivelany koa dia asaina mandoa nitsy mandoa ny atsy angamba tsy dia mety zay fa fahitany azy tokony samy mandray anjara ary tokony samy mahita ny tombotsoa ny mpiara-nombonantoka rehetrarehetra ary anisan'izany ny vahoaka.